dia mahakasika indrindrandrindra hoe inona moa nahatonga ny transparence internationale naka initiative ary nifidy anyoloa hevitra io ary fampizarantsika zay donné rehetrarehetra voarainay nandritran'izay ady hevitra zay nokarakarainy transparence internationale tamin'ny sehatra maro samihafa teto an-drenivohitra. Rehefa araka fantatrinareo rehefa mamoaka ny indice de perception de la corruption izay tsy transparence internationale Madagascar no mamoaka anazy fa moyenne na score avoakan'ny organisation internationale ohatra ny Banque mondiale, Banque africaine de développement, Bureau mondial, Forum mondial économique, reny mamoaka an'ilay izy mamoaka ny indice de perception de la corruption. Mba tsy tenenana hoe mitongilana ny transparence internationale Madagascar mamoaka ny indice de perception de la corruption. Maha-perception an'izay misy échantillonnage enquête izay ataon'ireo organisation internationale reo dia ireo no calculena mamoaka an'ilay score. Ho an'ny Madagascar manokana zany dia very 22 place tsika entre 2015 sy 2016. Zany hoe raha 123 tsika tamin'ny raha 145 tsika tamin'ny 2015 lasa 123 ny classement Madagascar amin'ilay indice de perception de la corruption. En terme na score ilay izy very 2 points tsika. Nametraka fanontaniana amin'izay misy ny transparence internationale. Misy ifandraisany amin'ny karaha mampiasa fanjakana hoe maharatsy foana an'ity indice de perception de la corruption ty. Za tsy teny hoe kely ny karaha mampiasa fanjakana na lehibe ny karaha mampiasa fanjakana fa matoa misy mikolikoly eo anivon'ny secteur public dia ny mpiasa fanjakana ny resaka. Izay nahatonga anay naka initiative hoe andaotsika hanao consultation publique à travers na débat na conférence débat zay ataontsika zao amina sehatra maro samihafa mba ahafahana mijery ny perception n'ireny sokajin'olona mahakasika an'izay hoe relation entre ny rémunération des agents publics na ny élu satria mahazo lazao sokajiana ho agent public ihany koa ny élu sy ny resaka kolikoly eto Madagascar zay. Ny zavatra ataontsika eto tsy sanatriny hoe zahay no andeha hampianatra na hanao déclaration mahakasika an'izany hoe satan'ny kolikoly eto Madagascar fa izay information voarainay tao anatin'ny processus natao no ifampizarana ary ny tena andrasanay dia ny famoahanareo avy aminareo ny fomba fijerinareo ihany koa mahakasika ny kolikoly eo amin'ny sehatry ny secteur public eto Madagascar. Ary ny tena andrasana dia ny recommandation avy aminareo mba ahafahany transparence internationale initiative Madagascar sy société civile manolotra sosikely amin'ny gouvernement mba hanatsarana ny tahan'ny kolikoly eto Madagascar indrindrandrindra Madagascar no efa vonona niditra n'ilay atao hoe open government partnership izay anisan'ny sehatra anankiray ijere ny tahan'ny communauté internationale mahakasika ny tahan'ny kolikoly na ny hoe promotion de la bonne gouvernance ihany koa amin'ny firenena tsirairay azy. Efa voalazako teo ihany moa le izy fa eto izy vao tena avoaka hoe tsy dia misy ifandraisany loatra ny akely na abetsara ny karaha mampiasa fanjakana sy ny kolikoly fa mety le toe-tsaina mihitsy na ny éducation citoyenne ny tsy ampy. Amin'ilay slide manaraka io moa dia hoe matetika ny petite corruption no tena hitatsika andavanandro. Zany hoe ny zavatra hitatsika eny amin'ny lalana eny misy olona dia azo aingaikaingana ny service ankatana amin'ny service public eny anivon'ny collectivité territoriale décentralisée. Ohatra hoe maika izy dia azo certificat de résidence izy, maika izy dia azo acte de naissance. Reny zavatra reny no matetika hitatsika fa ny tena grande corruption izay mampidikizo amin'ny firenena tsy hitatsika hanka araky ny fanazavana ny participant zany dia hoe reny le sehatra goavana izay tsy misy impunité reny no miteraka kolikoly majinijinika eo anivon'ny sehatry ny asa fanjakana any amin'ny pro-fanjakana samihafa na au niveau ny institut zany établissement public zany na au niveau ny collectivité territoriale décentralisée zany. Manaraka ihany koa itsika rehetra mahafantatra ary avoaka pravemaso ireo institution publique ohatrany hoe Bianco sy ny Sandrine zany raha misy zato ny dossier zay transféré ny Bianco makany amin'ny fitsarana ny 1% na 2% izay ihany no mivoaka hatramin'ny farany ilay processus zany judiciaire ao anatin'ilay izy. Zay zavatra zay
dia anisan'ny miteraka changement de mentalité makany amin'ny ratsy any public satria tsy misy les dénonciations malgré hoe misy boîte de doléance mipetrapetraka eny anivon'ny asa-panjakana rehetrarehetra nefa boîte de doléance vita satria noho izay hoe fahakiviana tsy fampiarany fanjakana hatramin'ny farany ny lalàna misy eto amin'ny tany sy ny fanjakana. Mahafantatra atsika fa ny firenena malagasy dia anisan'ny firenena izay tsara indrindra eto ambony tany ary feno indrindra eto ambony tany ny lalàna. Izany hoe tena feno lalànantsika fa ny fomba fampiasantsika anazy sy ny olona mampiasa anazy no misy tokony amboarina. Inona no tokony ho atao, inona ny sosokevitra ary tsika atolotra ny gouvernementa mba ampidinana izany hoe kolikoly ary ampiakarana ny image de Madagascar amin'ny alalan'ny hoe indice de perception de la corruption sy le hoe baromètre mondial de la corruption. Izay ngamba tokony amaranako ny anjara-pitenena kaiky am-piandohana rehefa tapitra moa ny intervenant anankiroa rehefa aveo dia afaka manome information bebe kokoa zay amin'izay donné recueilli hatramin'ny androany autour n'izay le hoe fangararana ny karama mampiasa fanjakana na ny fampiasana ny volam-bahoaka zay. Intervention manokana ngamba dia zareo manakoro ny etabe ilay izy ohatranao ny nanamfy azy dia inona daholo ireo atao hoe paramètre miditra ao anatin'izay karama izay. Ary amin'ny tapany faharoa dia iresahantsika hoe inona ny zavatra efa natoboka, inona ny efa natao tao anatin'ilay transparence ao anatin'ilay gestion an'ilay rémunération. Rehefa ao anaty koro anankiray ianao dia misy ilay grille indiciaire, izany hoe iny zany mamaritra ny karamanao manomboka aty amin'ilay fidirana ka hatrany amin'ny izay efa rahan'ny carrièrenao, izany hoe misy évolution zany le carrière. Maneho am-piandohana fa Madagasikara amin'izao fotoana zao dia mampiasa an'ilay antsoina hoe système de fonctionnariat de carrière fa tsy de contrat. Izany hoe na inona fonction tazominao dia miévolue foana ny carrièrenao ao anatin'ilay corps fa tsy tahaka ny aina amin'ny firenena azy efa mandroso ka manao contrat hoe misy poste zay amena ohatra hoe poste de service, poste de directeur dia iny no ifanaovana contrat. Fa ty amintsika zany dia système de fonctionnariat de carrière, izany hoe rehefa anatina corps ianao dia manana ny grille indiciaire anao dia iny no mametra ny karamanao ary mety ho fanampy raha toa ka misy andraikitra hafa izay hosaninao. Manana adiny isika afantatra ny olona hoe inona avy ny information tokony ho fantatra dia ny finance zany ministère dia anisan'ny signataire izy io à travers ny trésor. Izany hoe efa nanaiky zany izahay hoe ninina information ananana dia tokony ho partagena izany information izany. Dia raha vao nitsangana fotsiny ny direction générale ny DGSPE tamin'ny taona 2014 dia ny zavatra natao voalohany dia ny nametraka site web anankiray ary tao anatin'ny site web io dia nametrahanay manontolo ny texte zay nananana ka mikasika ny karama fampiasam-panjakana. Izany hoe na statut particulier io na régime particulier io na statut général io zany dia efa napetraka atao sahady mba ahafahan'ny olona mijery any hoe takiny ahoana kay ny karaman'ny corps anankiray raha toa ka ilaina ny famantarana izany. Dia raha ohatra tsika ka mijery zany ao anatin'ny site web DGSPE dia zay andekoa le site dia ahita ianareo anatin'ilay atao hoe module d'exploitation ka hanjavatra toy izao. Izany hoe efa nipetraka daholo ny texte rehetrarehetra izay mahakasika ny karaman'ny fampiasam-panjakana. Ao zany no atanareo le grille indiciaire zay resako tao ireny, ao no atanareo catégorie fille ity corps anankiray ity. Dia zefatra tokoa io fandoavaka haman'ny fampiasam-panjakana io anatin'ny kitapo-bola fanjakana. Araka ny lazana koa zany dia mahatratra hatramin'ny 10 isanjato ny vola ary fanjakana io karan'ireo araisina dia hoe ressources internes. Ary io voalohany zany dia tsy mitsahatra mitombo isan-taona. Amin'ity taona ity moa zany dia mahatratra hatramin'ny 1977 milliards austika ary misy 30% d'augmentation zany ka jerena de 2015 à 2017. Ary ankoatra ny karama io zany efa lazana
charge hafa zany miditra ankoatran'ny karaha io le hoe maka ny fanjakana no mandovola le hoe frais médicaux ary mandeha hatramin'le hoe validation sanitaire any ivelana dia ny fanjakana no mandray antanana izay ary tena hoe na tsy ananana zao le chiffre amin'io fantatra fa mazefatra tokoa le hoe frais médicaux io. Et du coup, on a l'ADN, le logement de fonction pour indemnité, ça le coup de l'esprit et l'héritage. Après ça, nous avons fait pas l'esprit, nous avons on est à l'héritage. Pas, nous avons si mon carrière, ils m'ont pas servi de prévisé. Les résultats de carburant, avantage, c'est ici, ligne budgétaire à Mazar, ou en ligne votre finance, en fait, type carburant, et ça qui est ministère, la DEFAB, par rapport à la bonne autorisation du PNN, et pas à terminer pour tout le monde. Le cours de l'attribution de la voiture de fonction précédée, ici, les ministères, les souverains, on a la voiture de fonction, il l'avait, le bout de l'année, Timis et femmes Carara, l'avait ici les arts, les femmes, les danselles, l'autre, Arthur nous fait donc la relever ce résultat aux obligations de résultat de pièces à Pazakan, facture la automatisme quotidien des Karamas, des fortunes des Karam, Arthur la DW, ça induit la relevé législation atlantique, et pas familiale, pas encore, mais c'est la législation de la déclaration de patrimoine. C'est déjà tout. Maro dia an'ireo fisasanera amin'ny avika collective ary mankaiza zany dia vola misy io dia fantaina manaraka ahora marina fiteran'le hoe fonctionnaire fantôme amin'izao fotoana izao firy amin'ireo isan'ireo fonctionnaire ireo mbola fantôme mahazo mety hoe misy chiffre azo mena io karak'izay. Misy moa dia projet mandeha amin'izao fotoana zao hoe tokony anana le ministère publique zany hoe tokony mitovy ny karama zany na gré ministère olona ratoka mitovy ny diplôme. Zay moa zany lay projet. Programme io ampianao satria oza hoe amkoa faux débat zany satria na mahatonga miteny an'izay raha toatsy eka mbola hijanona foana ao anatin'ilay système nampitiara carrière dia marina ny olo fa tsy ahitsika résultat ao anatin'izay satria na tokony maka dia tokony olefesina toena par rapport amin'ny asa vitany ary ny asa vitany tokony anakaramaina azy zany hoe tokony mipetraka ny notion na poste fonctionnaire sy rehetrarehetra ary asiana mesure de performance reny zay azo tsaraina zay tokony lié amin'ny mission sy ny activité du ministère. Dia ozy zany hoe raha toatsika hiresaka aloha amin'ny fanasarana ny atao hoe gré indiciaire sy rehetrarehetra dia ozy zany hoe tokony nametraka débat de fond tsika hoe mbola ve io système d'élimination par carrière ao anaty mampolo sary antsika efa iovo amin'izay amina système contrat ka hiteny hoe ameko an'ity azy ty ianao ary manitra ty azy ty ianao dia totakina aminao ary ty mikarama tokony ho apetraka aminao eo anatin'io asa io. Misaotra tokonana ame fitenena Andriamarizakatoky elany magistrat financier. Ny fahatarina mipetraka angamba sady fanamarinana ihany koa afaketreta ve ny fandraisantsika ny mpiasa-panjakana atao voie de concours daholo. Les corrections tena maboto firenena fa le petite correction zany ohatrany hoe tsy maninazana misy an'ireny ary zero raha araky avitao dia fantanina faharoa hoe manina Madagasikara miembotra foana ny note eo amin'ny indice de perception de la corruption na dia misy amin'le efa ezaka angatany transparence internationale hoe manangara zao manaova zao ezaka zao dia mbola miembotra foana ny note Madagasikara. Tiako anontaniana hoe inona mety vokatry hoe transparence raha misy marina ilay fangalana, inona no lasantsika ho an'izany citoyen zany mety vokatry izay. Raha fantatra fa karama vola be tsara ohatra na mikarama vola be ny ao parlement, inona mety vokatry izay eo ny citoyen, inona zany fitaovana ananan'ireo citoyen ireo ahafahana réagir zany raha fantatra fa misy ny égalité. Zay fanontaniana voalohany. Fanontaniana faharoa dia mahakasika ny gestion de carrière au niveau des GFPE, oui, alors on a fait un peu de temps,
misy besoin voan'ny fitsarana ohatra na misy besoin voan'ny polisy satria amin'izao fotoana dia betsaka mitafika avantage betsaka mitafika hoe ampiana ny mpampianatra dia ahoana zany ny politika ahafahanareo jerizera risy de besoin izay sy fampahafantarana izay amin'ny olona mba hianarana amin'ilay fitakiana isan-karazany dia tsy maintsy vanila foana satria grève ny corps magistrat na grève ny corps IGE dia ahoana zany fomba hamanareo izay olana grève fitakiana foana matetetika izay tiana ioresana amin'ilay izy teo tsy hoe rehefa petite corruption dia tsy manino fa ny hevi-dehibe tianay hosongatena zany amin'ilay izy dia hoe misy le grande corruption zay tsy impuni eto Madagasikara reny olona le manao grande corruption manko olona maventy zay angamba no resatsika anazy manana fonction abo be ohatra zao hoe olo-boafidy dia manana atao hoe immunité parlementaire rehefa tratra flagrant délit zao ary dia vola misy ihany miaro manana an'izay privilège zay izy dia reny zavatra reny miteraka le petite corruption ko ny vaventy tsy misita zay anaovana anazy ko tsy aloha zay samy manao dia manao le izy dia lasa cercle vicieux zany le corruption zay zany tiana resana amin'le izy fa na corruption io na petite na grande dia mitovy ihany fa ny tiana resana hoe le grande corruption tena mamono tena mamonika fa ny petite corruption no hitatsika dia le tsifisy zay hoe fanamafaizana ny olona bebe manao an'izay grande corruption zay no mahatonga le petite corruption be lehibe mamotra an'le firenena faharoa mikasika an'le hoe manina ny indice de perception de la corruption miaratsy foana mantre hoe misy effort atao amin'ny alalan'ny ohatra zao tsika zao encours mametraka ny atao hoe parc etc etc ny fahitana anazy manana volonté politique ny mpitondra fanjakana fa rehefa miresaka izy lasa ohatran'ny slogan tsy misy action concrète zany ny application ny lalàna zany mipetraka foana ny impunité miresaka ie atao sonia fa concrètement le izy tsy appliqué le lalàna dia zay le hoe slogan fotsiny zay no mila ezaka zany tena hoe misy tena action concrète hita maso raha zato makany amin'ny bianco ny dossier tokony mpaparaparatsiny sy isan-jaton'izay mba fantatra ny voany any amin'ny fitsarana fa tsy hoe raha isan-jato ihany no makany amin'ny fitsarana eo ihany koa ny tsy fahaleovatena ny reny institution publique ohatra ny bianco sy ny sambifiny reny zay atao amin'ny transparency internationale zao dia miteny mahasamy teny zay amin'izay andraikitra anananay satria zay tsy miantombo amina iza ny bianco tsy vitany hoe ny autonomie financière mbola miankina ny fanjakana fa avy eo ihany koa izy tsy manana ny fampitsarana koa izy amin'izay dossier atao donc zany tena limité dia zay mety mahatonga le IPC miaratsy avao le perception ny olona perception le IPC fa tsy hoe le fomba fijery le olona tsika rehetrarehetra naroro zao raha nokanina tsy haiko ataotsy hoe misy dimampolotsika na impola atao anatin'ity sala sary ny miteny fa perception mety zasy tena hoe tena madio zato isan-jato fa mety manao hoe misy effort atao fanjakana fa toizanareo kely oui mais fa nefa tonga hoe tena tsara le izy ohatran'izay le perception dia farany hoe inona moa zany no mety vokatsona matianao resana hoe raha misy moa zany le transparence am'le rémunération dia tsotra le izy tsika tsirairaireo mety samy manana trano ary tsika tsirairaireo samy miasa samy mandohetra fa nareo hoe malala hoe le ariarona le ariarofolo na le ray alina zay alotsika fanjakana makaizy mbola maloto ny arabe mbola misy lavalava koa ny arabe ny fisiny fangarana mampazoko atsika andohetra zany hoe ho citoyen responsable engagé manefa ny aviditsika mba hatsara n'le tontolo manodidina atsika zany andavanandro zay raha raisiko amin'ny hoe amin'ny fomba tsotra le izy